VTI manolotra anao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV s'affiche Sarah Indinj, manolotra anao ny fampalalam-bavao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Nanao fanambarana androany alahady faharoa desambra ireo solitena ny bentanàna miisa 170 avy amin'ny antoko maro samihafa fa manohana tsy misy fepetra ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa avy izao. Mbola tsy voavaha ny olona sedran'ny mponina Ambohidrapeto momba ny tsy fahazona rano fisotro madio fa olona votsy tavanandro fotsiny ihany ny fanomezan'ny orinasa Drirama siterna mamatsy rano. Nanao fivoriana maika androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron taorian'ny ny fivoriana ny G20 ny Argentine. Fivoriana izay hijerena akaiky ny hetsiky ny gilet jaune izay lasa crise politique any Frantsa amin'izao fotoana izao. Finaritra tompoko lasy tompoko afy tonga sondreto fotoana ny vaovao amin'izao alahady alina izao. Ny anomboantsika ny vaovao dia tsy tonga ho azony tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe izany na any ambanivolo. Ny tokony hiaro indray ny manao fanjakan'ny baroa. Tsy natao magaga raha samy manao izay sy patany rehetra amin'izao fotoana izao. Rehefa natao hitandro ny fandriam-pahalemana no mivoana amin'izany izantsony hiaro ny vahoaka fanadina. Noravana ny cellule mixte miady amin'ny kidnapping fa misy mpitandro ny filaminana voaroroy ho miray tendro amin'ireo mpanao kidnapping eny voalaza ho adodobo-kotrika aza. Profon'izany polisy iray sy miaramila iray no voaroroy mivantana tamina fakana-kery ny teratany vahiny farany teo tany Toamasina. Fampitifitra ny polisy sy ny zandary teny rangaina avaradrano ny alakamisy alina lasa teo noho tsy fisian'ny fampitam-baovao mazava teo amin'ny rotonta araka ny fanazavana azo tamin'izy ireo zara fa tsy nisy ny ainana fohy. Mpitandro ny filaminana miisa 3 manao fanamiana sivily mandrangaranga basy sy mampiseho badra no nampandohalika sy nanompa ary namono sivily andro mazava tetsy Antanimena ny sabotsy voalohany volana desambra. Milaza ny mpitandro ny filaminana fa tsy avy amin'izy ireo olona 3 ireo. Fa efa malalaka angamo ny fitazomana fitaovam-piadiana toy ny hita amin'ilay sary miparitaka eraky ny tambazotra no ny lazaina fa tsy mpitandro ny filaminana ireo mampiasa hery masombahoaka sy mandrangaranga fitaovam-piadiana sy manitsakitsaka tsotro izao ny zon'olombelona. Dia aiza ireo rafitra piaro izany zon'olombelona izany no tsy andrenesammpeo hatramin'izao manoloana ity tranga ity. Raha ireo hitsikitsika tokony hivavahana no zary ho mampahory sy mpanararoam-pahefana, izay intsony no hiaro ireto vahoaka tsy mandry andro tsy mandry alina amin'ny tsy fandriam-pahalemana hiainana saika isan'andro vaky izao. Fa ny tena mahagaga sy mahatalanjona ireo mpanao ratsy sy mpakakery ny tozary tazan'ny-potsiny sy manao izay danin'ny kibony fa ny vahoaka sivily tanam-polo no ampiasain'ireto ambara ho mpitandro ny filaminana ireto ny fahefana sy ny heriny. Fitsaram-bahoaka, fitsaram-polisy sy mpitandro ny filaminana no mitady anjaka manerina nosy. Rehefa tsy hijoro hiaro ny malemy marina ny fitsarana, anasazy, anafainy tranga toy ity tranga ny maraina ny sabotsy voalohany volana desambra ity, iverenan'ny asiny, tsy tokony atao anaitra intsony tokoa ny fitsaram-bahoaka raha amin'ny mahazo vahana amin'ny faritra maro manerana nosy satria ny lohiny ity no zary tonga matsatso. Nanao fanambarana tamin'ity androany ety faharoan'ny volana desambra ireo solitenany bentanàna miisa 170
avy amin'ny antoko maro samihafa fa manohana tsy misy fefipetra ny candidat Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ho avy izao. Rarisona Andry. Tonga eto Antananarivo ireo solitena ny ben'ny tanàna miisa 150 avy amin'ny antoko politika maro samihafa izay mivondrona ao anatin'ny fibearana ny fikambanan'ny ben'ny tanàna manohana ny Andry Rajoelina manerana nosy fa vonina izy ireo fa anohana tsy misy fepetra ny candidat Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay ho totosaina ny alarobia 7 Desambra ho avy izao. Fanambarana ny ben'ny tanàna rehetra izay ao anatin'ny antoko samihafa na TIM na TGV na ASVM sy sisa izay miisa 150 eto Madagasikara dia manohana any Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay atao amin'ny 7 Desambra ho avy izao. Izay tsy misy fepetra. Maro tamin'ireo ben'ny tanàna tonga teto Antananarivo ireo no tsy nisalasala na ny heviny amin'ny mpahabe-maso amin'ny fanohanana ny candidat laharana 17 Andry Rajoelina amin'ny fifidianana fihodinana faharoa io. Ben'ny tanàna Andony Lakaka hazo be mihiringiriny amin'izao fotoana izao zany dia manohana ny Andry Rajoelina ary izao ben'ny tanàna zany ben'ny tanàna commune rurale amin'ny faritsy Orobe. Ankehitriny amin'ny fihodinana faharoa izao ny fikambanany fibemiary ato amin'ny faritra Vatovavy fitovonany dia mbola mampanantena ary vonina hatrany hanao ny ezaka ataonay rehetra ny ampandany filoha Andry Rajoelina. Izay ben'ny tanàna faritra Atsinanana fibemiary izay efa nahita vokatra 2 isan-jatony dia mbola vonina hatrany anohana ny candidat Andry Rajoelina tsy ampambana tsy misy tambany. Ny ben'ny tanàna ny Betroka Ambonivohitra dia manao fanambarana etona ho fanohanana feno any filoha Andry Nirina Rajoelina amin'izao fihodinana faharoa izao. Izay efa niporofonay tamin'ny fihodinana voalohany ka nazahoana salanisa ambony dia ambony ary nandresenay ny solombavam-bahoakanay izay nanohana ny laharana faharoa 12. Ben'ny tanàna 210 amin'ireo 150 mivondrona ao anatin'ny fibearana no tonga teto Antananarivo amin'izao fotoana izao ka niara-nanao sonisy nanao ity fanambarana ity ho fanohanana ny candidat laharana 17 Andry Rajoelina androany tetsy Andavamamba. Nijoro nanomboka ny sabotsy voalohan'ny volana Desambra fikambanam-behivavy AFF eny amin'ny fokontany Anosy Ambohimanarina izy ireo izay miara-miasa amin'ny Andromaso ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hanohana tsy misy fepetra ihany koa ny candidat Andry Rajoelina. Faradia mampiona Rakodarso. Fokontany anisan'ny marefo eto Antananarivo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny eny amin'ny fokontany Anosy Ambohimanarina. Tsy izay ihany anefa fa betsaka ihany koa ireo vehivavy sy tanora tsy hanasa ny antoerana raha ny nambara ny mponina trany. Etaetanay zany zao dia tena mijaly satria be dia be ny olona tena sahirana indrindra fa ny ankizy ny vehivavy manano tena be dia be ny olona tsy hanasa dia mba raha sitrakay zao dia mitady asa zany zay hoe inona hoe mba misy asa omeny ny filohan'ny association ireo olona sahirana ireo mba fanampiana zay. Ny tovolahy tsy menatra mihitsy amin'ny teny amin'ity fa eny amin'ny fokontany misy anay tompoko dia be ny tanora mirona any amin'ny fifohana zava-mahadomelina. Dia izany ny tena anjanjainay zany ny tena tadiavinay zany hoe izy fikambanana ohatran'izao mba hanetana an'ireny tanora ireny tsy hifokatsony ny zava-mahadomelina satria tena mamono ireny olona ireny rehefa tena mamy izy dia midaroka olona an'izay manentaka. Manoloana io namondrona hery ireo vehivavy any antoerana nanangana fikambanana ahafahana izy ireo mitady vahaolana. Niantso ny fikambanana Andrimaso ihany koa niara-ny salahy amin'izy ireo ary nanao fanambarana niaraka ho fanohanana ny candidat Andry Rajoelina izay hanolona tokana metrahana izy ireo ny fitokisana. Androany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny fikambanam-behivavy Andromaso sy fikambanam-behivavy mazava ary ny AFF izay miara-miasa amin'ny Andromaso sy ny miara-miasa amin'ny fikambanana mazava. Ny tanjon'androany
dia ny androany napetraka tamin'ny fomba ofisialy ireto fikambianam-behivavy Andromaso ireto. Ny tanjona dia ny fanohanana ny filoha ihany Rajoelina satria fantatra fa ny vina izay hoetiny dia hitondra fampandrosoana ary hijery manokana ny fikambanany vehivavy ny ankizy ny fandriam-pahalemana. Izay no antony nametrahana ny tia fametrahana ny fomba ofisialy ny fikambanana Andromaso vehivavy sy ny fikambanana Mazava ary ny AFF vehivavy eto amin'ny firaisana fahaenina. Raha ny fantatra efa miparitaka manerana Madagasikara ny fikambanana Andromaso ary mijoro amin'ny fanohanana ny kandida Andry Rajoelina avokoa izy rehetra. Fotoana iray anehoana ny safidy enti-mampivoatra ny Madagasikara ny fifidianana. Raha toka ny antsasa-manilina ny tapa-avitrihana ny mpifidy ny 7 Novambra lasa teo nanambarany teo anivon'ny CFM. Fa ilaina ny fahatongavan-tsaina ny rehetra aneho ny safidy ny 17 Desambra ho avy izao. Michel Arnardo. Lalana irosona amin'ny fitoniana maharitra sy ny fampandrosoana ny fividianana raha nambarany CFM manoloana ny tany ireo tsy nifidy tamin'ny fiodinana voalohany ambony tokony ho tonga saina ny rehetra amin'ny fiodinana faharoa ny fanazavana ary tonga aneho ny safidiny. Kamba isin'izay le fitoniana izay dia anjaran-drehetra izay anjara tsy mianakavy io. Eo voalohany aloha ny vahoaka ifidy dia miantso ny CFM miantso zahay hita mihitsy hoe raha voakely nge ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana dia le olona voapetraka izay le fifidianana vokatry olona vidy zay tsy dia tena milamina loatra, tsy misy loatra zay le hoe stabilité zay zany raha vokatry le hoe vitsy loatra ny olona ifidy. Ka mbola betsaka ny olona tsy naneho ny safidiny na nisy olona tonga koa ny fidy fa nanao vatomaty na vatofotsy mety hoe ho safidy ihany zany nefa amin'izao vanandro dia manentana tsy mianakavy zay le soatoavana hoe mitondra ny anjara biriky amin'ny fananganana ny firenentsika amin'ny alalan'ny fifidianana. Raha tsy ahivina 7 faingo 590 isanjato ny tapa-avitrihana mpifidy tamin'ny fiodinana voalohany. Maro ihany koa ireo tsy fahatomombanana nisy. Iray amin'ireo fikambanana nanao fanambarana fanohana ny kandida larina fa 13 ny fikambanana namana. Mila hatevena ho izy ireo ny fanaraha-maso ho amin'ny fiodinana faharoa. Ataontsika hoe fanotsiana tokony atao angamba dia ataoko hoe voalohany aloha fomba fiasan'ny seny dia faharoa eo amin'ny fomba fiasan'ny ataontsika hoe fokotany izay mizara ny kara-pifidianana satria be dia be le olona tsy nahazo kara-pifidianana. Dia eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fahamatoran'ny candidat roa izay ahafahana miaro an'ilay tena safidim-bahoaka satria aza adino fa misy zavatra maro hita tao anatin'ireny fifidianana nandritra 7 Novambra ireny. Verina ny sokatra nanomboka ho marina ny listim-pifidianana eny anivon'ireo fokontany. Fotoana iray ahafahan'ireo rehetra tsy ao anatin'ny lisitra mampiditra ny anarana ho an'ny fifidianana ao aorian'ny 12 Mey 2024. Fotoana ihany koa angalan'ireo tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana fa tsy nifidy ny kara-pifidianana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy voavaha ny olana sedrain'ny mponina Ambohidrapeto momba ny tsy fahazahoana rano fisotro madio. Vahaolana vonjy tavanandro fotsiny ihany ny fanomezan'ny orinasa JIRAMA sy terme mamatsy ny rano fanazavany ireo mponina. Yves Richard. Fadiranovana amin'ny famatsiana rano fisotro madio ny fokontany Ambohidrapeto. Efa ntaonany maro no ny aretam-ponina ny fijaliana amin'ny famatsiana rano fisotro madio, rano fanazavana. Raha toka tapaka tanteraka ny famatsiana rano amin'ireo pompin-drano maro, tsara raha mandeha ora ray monja ny rano, manomboka amin'ray ora ka hatramin'ny 2 ora maraina amin'ireo faritra sasany. Mavesatra mponina ihany koa ny vidin-drano raha ny fanazavana. Raha ny manana tomobila zany dia matsaka rano any amin'ny ville. Fa ho an'izay tsy manana dia maty karama olona 500 ny karama dia any indray mividy rano any an-tsahany. Zahay mivarotra tena malany eo amin'ny ataontsika hoe 500 sy 3,000 isan'andro. Barika raiky isan'andro no mampanay satria zay moa manao épicerie bara dia fandaniana be ho anay le izy satria tamin'ny andron'ny JIRAMA mbola nandeha ara-dalàna zany ranonay eo amin'ny 5,000 sy R1 isam-bolana nefa 2 andro zany farafahakeliny efa malana an'izay amizay koa izy tsy misy. Mbola tsy voavaraka zany ny olana sedrain'ny mponina ao Ambohidrapeto amin'izao fotoana fa olana vonjy tavanandro fotsiny ihany ny fanomezan'ny orinasa JIRAMA ireo siterna mamatsy rano eny an-toerana. Sosikevitra tokana naroson'ny mponina ny fanohanana ny orinasa tsy miankina iray mpamokatra rano ao Ambohidrapeto. Mamatsy anay aty ambony aty
dia ny Société Générale des Eaux du Sud io azo lazaina hoe sahirana izy na eo amin'ny fanaovana le dobo fahazona nity izy loharano dia eo amin'le moteur fampakarana an'le rano koa mety olana ihany koa satria mahery zany le moteur dia tsy ho araka le jiro zany dia zay no mahatonga azy ho tapatapaka ary indraindray ary maharitra ela ray volana ohatran'izany zay vao mahazo rano indray ny ety. Araka ny fanadihadiana manana rano afaka ny amatsy any Ambohidrapeto sy ny manodidina ity orinasa tsy miankina eto Ambohidrapeto ity saingy tsy ampy ny tantsoroka sy ny enti-manana amin'ny fampitomboana ny tanjaky ny milina manampy amin'ny fampikarana rano. Zany zao raha ohatra ka calculena ny rano amin'izao manana 1200 mètres cubes zany fois 4 tsy exploité satria zao resaka moteur zany zao problème may zao io moteur io dia jerenareo reto filarana bidon satria tena tsy manana enti-manana zany aloha zany zay hatreto. Bidon ety aminay tsy dimanjato fa 500 zany ny bidon teto aminay teo aloha. Dia nisy zany fampiterana moteur zany teto aminay lasa niditra perte zay dia lasa niakatra 1000 francs zany ny bidon fa raha ohatra ka misy olona afaka manampy anay zany amina resaka vidina moteur dia afaka mihena ny vidina rano. Tsy ny eto Ambohidrapeto fotsiny ihany fa hatramaro eto Andrenivohitra sy ny manodidina no lasibatry ny olana famatsin-drano. Azaho aiza ny fanamby napetraky ny orinasa Jirama amin'ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa. Inona ny sakana tsy hanampiana ny orinasa tsy miankina rehefa hita fa tsy ho vita ny famatsiana jiro sy rano isan'ny filana fototra ny vahoaka. Ny orinasa Jirama ankilany tsy sasatry ny mahazo fanampiana ny tapitrisany maro avy amin'ny fitondran'ny mpanjakana hanatsarana ny asa. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika ny tontolon'ny orinasa eto Madagasikara izay 700 PME avokoa. Eo ihany koa ny tsy fampiny toeram-pitsaboana marary saina eto Madagasikara. Rehefa avy eo ary. Noely miaraka amin'ny Telma araroty fihenam-bidy hatramin'ny 5 isanjato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Tolotra manakely mandra-pahatapitra ny stock. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Just Married o presque izay indray no horonan-tsara raha antsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny haino izy antsika ny vaovao kosa indray dia 700 isanjaton'ny orinasa eto Madagasikara dia PME avokoa izy ireo izay saika ahitana ny ankamaroan'ny mpandraharaha malagasy avokoa. Mila tosika avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tsirairay anefa izany hoy ny anivon'ny EDBM. Fanadima Piona Rakotorasa.
Mitazona ny laharana voalohany Madagasikara ankehitriny avy aty Afrika amin'ny fanondranana ireo vokatra maro makany amin'ny tsena Eoropeana sy Amerikanina raha ny vokatra textile avy amin'ny PME na ny orinasa madinika sy salantsalany no resahana. Izy ireo izay mitazona ny 700 ny orinasa eto Madagasikara ary ahitana ireo mpandraharaha malagasy maro. Matetika misedra olana nefa izy ireo no ny antony maro izay ilana ny tosiky ny tompon'andraikitra rehetra hoy ny avy ao amin'ny EDBM. Isan'ny fanampiana fototra tsy maintsy tokony atao ny famatsiana ara-bola raha ny fanazavana. Niarany asa amin'ny famatsy vola anankiray Banque africaine du développement hoe mba tokony jerena koa zany hoe ahoana ny ahafahantsika manosika ireo PME satria PME no tena ino moa ny pilier économique dia izay misy projet miaraka amin'ny izay avy amin'ny vadiny ny financement dia hoe andao omentsika subvention reo PME tsy haiko misy firy dimampolo ny PME omentsika subvention afahany zareo mba mivelatra mahazo fahaiza-manao manao formation manao investissement dia mba hivelatra kokoa sady afaka mamorona asa rehefa mivelatra izy. Zay zany misy any hoe tosika men'ny fanjakana à travers ny DBM afahana mampandrosa ny sehatra textile. Olana matetika sedrain'izy ireo ihany koa ny tsy fahatomombana ny asa eny amin'ny seranan-tsambo izay toerana tsy maintsy hivezivezeny. Problème atao amin'ny tamatavy, engorgement koa amin'ny tamatavy, efa tonga saturation zany hoe efa tsy maharaka tsony amin'ny tamatavy amin'ny fikarakarana ny fivoahana sy fandefasana amin'ireo conteneur ireo. Dia nisy fiantraikany tao anatin'ny industrie textile io zavatra io satria ny industrie textile eto manana hoe toetra hoe ao anatin'ny 1 mois et demi izy tsy maintsy mandefa ny entana izy any amin'ny client. Na tonga le congestion port de Tamatave dia lasa hoe 3 volana izy vao afaka mamoaka entana dia kivy le client dia nisy ny teny hoe zay dia tatoerana hafa. Dia zay toe-javatra zay na tonga ny sehatra-pahazakana hoe miona amin'ny sehatra tsy mianka hoe mila mitady vaholana antsika satria ny industrie textile antsika no mety voakasika anatin'io zavatra io. Mifototra bebe kokoa amin'ny fahombiazana ara-toe-karena ny fampandrosoana eto Madagasikara izay tokony atao laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra ny fampiroboroboana izany. Lafim-baovao kosa indray dia latsaka ny sazy izay navoaka ny fitsarana momba n'ireo fito lava roroy amin'ilay raharaha vakitrano teny Ambomamora Ampitatafika. Ditsim-pitsarana izay nivoaka ny 17 Novambra lasa teo Mampina Rekotarsantra. Anisan'ny tranga mirongatra saika hita manerana Madagasikara ny resaka vakitrano sy ny fanendahana. Tranga izay afaka maritana ny fahantrana misy eto an-toerana, vokatry ny tsy fanananasa sy ny mbola arefo ny tontolo ny fanabeazana. Ho an'eto Antananarivo manokana, efa saika henona izany avokoa ny fokontany rehetra izay efa lasa fahazarana ny maheno izany, na ho an'olon-tsotra na ho an'ny tompon'andraikitra. Henjana ihany anefa raha tsy ahivina ny sazy voadidiny lalàna ho an'izay tratra amin'izany. Ohatra ity trangana vakitrano teny Ampitatafika Ambohimahamora ity. 7 lahy no voarohirohy tamin'ilay trangana vakitrano izay niseho tamina tokantrano iray teny an-toerana ny 7 Jolay lasa teo. Nivoaka ny talata 17 Novambra teo araka izany ny didim-pitsarana ho azy ireo. 5 taona sazy miantona ho an'ireo 5 lahy niatrika fitsarana, raha 5 taona sazy miatra kosa ho an'ireo 2 mbola karohana. Raha tsy ahivina, no tanana ponja vonjimaika rehefa voasambotra ny polisy ny borgady misana ny eloka behivavy ny 5 lahy tamin'izy ireo raha mbola karohana kosa ny 2 hatramin'izao. Fiara miisa 2 miampy entana mitety-bidy mahatratra hatramin'ny 70 tapitrisa ariary no lasa tamin'ity tranga ity. Raha ny fanazavana azo tamin'ireo niara ny fahavoazana trany, olona nitezaina tao an-trano ny atodony kotrika ity halatra ity, raha mpiara-monina kosa ireo naman'ireo. Fivadiam-pitokisana no andraisan'izy ireo izany. Fiara iray moa zany efa ravarava tsara taria tsobolo tarina ataon'ireo pièce détachée namidiny amin'ny olona tany Ambotovona tany sy voahendraka teo. Teny anankiray nafenin-jareo tany ambanivohitra Miarinarivo any amin'ny lalana Kodaoda be tany. Le sazy aloha amiko amin'ny maha hoe fianakavianany zareo dia hitako hoe atonony ihany satria tsy hanimba fiainan'olona koa ny atao e. Fa ny mampanahy kely fotsiny zany ahoana fomba zahoana andreo izay tsy tratra le anankiroa. Dia engany mba ho tonga saina koa zareo lezana sursis zany mba tsy hanaonao foana na misy manelitsy ao mantsy hoe hanao revanche, zao hanao vengeance dia tsy dia tena any zany tsy hoe matahotra loatra izay fa mba olombelona ihany koa ny tena dia manahy ihany raha sanatrika hoe tonga amin'izany ve le izy nefa ny ankizy nitaizana tao an-trano daholo ihany. Mitohy hatrany araka izany ny fanadiadiana hikarohana ireo 2 lahy mbola tsy hita.
ny fahamailona trano no vahaolana isorohana ny tranga tahaka ireny ho an'ny tsirairay. Tontolon'ny fitsaboana dia vezatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny olona manana areti-tsaina eto Madagasikara. Ny tsy fahampian'ny toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny marary no anton'izany hoy ny mpitsabo. Toeram-pitsaboana misehatra amin'izay manokana ny CHP Saint-Benoît Meny eo Mertier Tosika fanadina Yves Richard. Mbola mijanona ho vesatry ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny olona manana areti-tsaina eto Madagasikara. Antony vitsy ny ivitoerana sy toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny marary, hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Midangana sy mahatra ihany koa ny sara ny fitsaboana, ka antony tsy ahavitany marary ny fitsaboana hatramin'ny farany. Fomba fitsaboana nampidiriny CHP Saint-Benoît Meny ao Mertier Tosika mahany ireo olana samihafa ireo ny art-thérapie. Art-thérapie izay moa zany no anasiny hoe anisan'ny hôpitaly Saint-Benoît Meny Mertier Tosika ihany zao no manana an'izay atelier d'art-thérapie izay raha eto Madagasikara aloha. Ny art-thérapie raha atao amin'ny teny tsotra dia fomba anankiray hoentina mitsabo amin'ny alalan'ny fanaovana taozavatra. Matetika ny olona izay manana aretina ara-tsaina dia tsy afaka maneho ny heviny, ny eritreriny izay ao am-pony, ohatra ny olona hoe salama zany. Dia amin'ny alalan'ny fanaovana taozavatra izay no ahafahany mahita hoe no ahafahany maneho an'izay ao am-pony eo amin'ny alalan'ny fanaovana hosodoko, ny dia, ny fanaovana teatra ihany koa. Dia reny matetika misy ahitana hoe olona izay manana souffrance ao anatiny moa zany dia tsy hitako loatra izay afaka hoe hiteny anazy amin'ny teny malagasy. Araka ny antotany isa azo 39 marary ray maso teo anivon'ny CHP Saint-Benoît Meny Mertier Tosika nanomboka ny volana Jolay 2024 orienany. Raha toka avy amin'ny fianakaviana sahirana ny 700 ny marary avy amin'ireo faritra ambanivohitra, lavitra sy saridalana eto Madagasikara ny 700 izy ireo. Ho fanohanana ny marary indrindra no tanjon'ny andro firaisan-kina ho an'ny marary sahirana ao amin'ny CHP Saint-Benoît Meny no tanterahana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatany vaovao tamin'ity alahady alina ity ankasitrany ao nanaraka izany sofa mandro talo. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir.